atoky ny radio oazisonao zao mahatoky amin'ny fanekena fandaharana iarahana amin'ny départementan'ny fitantanam-pianana kristianina eto anivon'ny fédération amin'ny fiangonana adventiste madagasikara afovoany manomevony nahitrany kristy motsy mety vera iny indrindrare riverenatsikindra. miarabanao reny indray ry mpianao jaina tonga amin'ny andro faharoa amin'ny fandiniatsika lailoha hevitra lehibe manao hoe mahatoky amin'ny fanekena. Isika izany zao andro faharoa zay andiniatsika indray lohateny anankiray manao hoe mijoro amin'ny safidy no raisina. Raha omantsika nandinika ny amin'ny hoe tsy mivadika Andriamanitra androany indray zany dia anjarantsika indray ny misy safidy ary mijoro amin'ny safidy izay no raisina. Andeha hivavakantsika mialohan'ny handiniantsika izany lohateny izany. Andriamanitra tsara sy masina indrindra izay ny an-danitra, misaotra anao izay raha mbola nomenao indray izao fotoana izao azoanay mandinika ny lohahevitra mahatoky amin'ny fanekena. Fanekena izay nataonao taminay ary tianao mba ho fanandramanay zany fahatokiana amin'ny fanekena izany. Ka manomboka izao dia hatoky aminao izahay. Hitoky aminao hiantehatra aminao ihany koa satria Andriamanitra mahatoky anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mijoro amin'ny safidy no raisina. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko 10:7-10 dia misy an'izao teny izao. Koa amin'izany ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova ary mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ao amin'ny Kolosianina ihany koa toko 2:4-7 dia misy an'izao teny izao. Koa tahaka ny nandraisanareo an Kristy Jesosy tompo dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mahazo amin'ny fisaorana. Ary ao amin'ny Hebreo toko 10:7 dia mbola manamafy ihany koa izany ny ten'Andriamanitra manao hoe aoka ho azontsika mafy ny fanekena, ny fanantenana mba tsy hiozongozonany fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Raha zay toky sy andiny telo zay zany zao no fitiantsika dia tsotra ny afatra tiana ampitaina. Mijoro amin'ny safidy no raisina. Miorina tsara, aza miova, izay ny voalaza le ten'Andriamanitra. Miorina mafy ao amin'ny Jesosy Kristy, mamaka tsara ka tafatoetra amin'ny finoana ary aoka ho azonina mafy ny fanekena, ny fanantenana mba tsy hiozongozonany fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Dia tsy iza fa Andriamanitra mahatoky ilay efa nanao ny teny, mahatoky ilay ny teny. Dia tsy iza fa Andriamanitra, ary Andriamanitra dia tsy mivadika, araka nefa hitantsika ao maly zany. Dia anjarantsika indray zany zao ny miorina mafy, anjarantsika indray kosa zany zao ny mitoetra tsara, mamaka tsara ary tsy miozongozona fa mitana mafy ny fanekena izay ifanaovantsika amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 4:1 dia karazana famitinana zany izy io. Tesaloniana voalohany toko 4:1 dia hozy izy hoe, ary farany ry rahalahy, mangataka aminareo sy mananatra anareo ao amin'ny Jesosy tompo izahay mba ho araka ny nandraisanareo taminay izay mety andehananareo sy anaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia araka ny andehananareo ihany no itombonareo
bebe kokoa. Tian'Andriamanitra sy rariavana malala ny hinony vahoakany zay velona am'izao andro farany izao fa mbola hanao zava-dehibe ho azy ireo hatrany Andriamanitra toy izay efa nataony tamin'ny andro fahiny, tamin'ny andro testamenta taloha, tamin'ny andro zanak'Israely nandritra ny diany zay niala avy tany Egipta, zay tsika tsara ny tantara. Rehefa niala tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana zanak'Israely dia nanao fahagagana lehibe Andriamanitra dia ny nampisarany ny ranomasina mena. Dia minonao ve fa mbola afaka manao fahagagana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ankehitriny? Eny, afaka izy. Ary izay indrindra ny tian'Andriamanitra inotsika vahoakany amin'izao andro farany izao. Satria Andriamanitra dia tsy miova, ary Andriamanitra dia matoky. Tsy manana finoana voatefy, tsy misy fisalasalana hanaraka ny toromarika zay omen'Andriamanitra ao anatin'ny fanandramana sarotra zay lalovany ireo vahoaka n'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra amin'izy ireo, ny ten'Andriamanitra amintsika de tsotra ihany, de ny hoe mandrosoa. Ary zay ny ten'Andriamanitra zay nataony tamin'ireo zanak'Israely rehefa tonga teo amoron'ny ranomasina mena izy ireo, dia natahotra izy ireo, natahotra. Kanefa hosisa Andriamanitra hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ary fatatsika fa rehefa nandroso ny zanak'Israely, nanitsaka ny ranomasina mena izy, nisaraka ny ranomasina. Ary izay anko no tian'Andriamanitra mba inonao amin'izao andro farany izao, mitena aminao Andriamanitra hoe mandrosoa, mandrosoa. Dia haneo ny heriny Andriamanitra ary hanao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, mijoroa amin'ny safidy, mijoroa amin'ny fanekena, aoka iorina mafy amin'ny finoana n'Andriamanitra ianao, ary tsy hozongozona, tsy hozongozona na atahotra. Andehetsika hivavaka amin'ity andro faharoa ity, hivavaka tsika. Ka ny vavaka izay ataotsika dia hivavaka amin'Andriamanitra mba hanampian'Andriamanitra tsika hamerina indray ny finotsika, ampitombo ny finotsika, ny hafanana ara-panahy ao anatintsika tsiraray avy. Mety ny ena angamba ny finoanao, mety ny alevina ny finoanao, mety ny anangatsika ny aim-panahy ao anatinao ao. Amin'ity an'io ity dia andeha hivavaka amin'Andriamanitra tsika ho amin'izany, ka mba tena iorina mafy amin'ny finoana an'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika mba anomezan'Andriamanitra tsika hery zay afatsika mandroso, miaraka amin'Andriamanitra. Hanampian'Andriamanitra tsika mba hivelona amin'ilay fitiavana voalohany. Ary rehefa izany dia angataka ihany koa tsika mba hanohanan'Andriamanitra antsika, mba hanana fahazarana tsara, hanana fahazarana tsara toy ny fanokanana fotoana hivavahana amin'Andriamanitra, ny fandinihana ny soratra masina, ary indrindra ny famonjena ny fotoam-bavaka zay hiarana amin'Andriamanitra amin'ny toerana maro zay mety hanatanterana izany. Satria tsotra ihany, mba ampiorina tsara ny finoanao dia mila mivavaka ianao, mila mandinika ny ten'Andriamanitra ianao, ary mila mamonjy reny fotoam-bavaka reny ianao. Raha tianao ny hitombo ao amin'ny hafanana, hitombo ny hafanana ara-panahy, dia mila manao izany ianao. Ary izay no ahafahanao mijoro amin'ny safidy izay efa noraisinao.
ary izay ihany koa nafahanao miorina tsara ny amin'ny fanekena izay efa ny fanaovanao tamin'Andriamanitra. Andeha ary vavaka isika. Andriamanitra raina izay ny an-danitro, tamin'ity anio ity dia mampafantatra anay ianao fa ianao dia mbola tsy miova ary tianao raha hino izahay fa mbola afaka manao zava-dehibe eo amin'ny fiainanay ianao, tahaka nataonao tamin'ny vahoakanao taloha ny zanak'Israely sy ireo vahoakanao ireo patriarika ry Abrahama izay nanaovanao zava-dehibe teo amin'ny fiainany. Tompo Andriamanitra amin'izao andro faran'izao dia tianao ny anananay finoana miorina mafy ao amin'i Jesosy Kristy, finoana matanjaka aminao, ary tianao ny atonga anay ho tafatoetra tsara, mamaka tsara, tsy ho voazongozona ny amin'ny fisalasalana sy ny ahiahy izay mety alefan'ny fahavalo, ka mba iorina amin'ny safidy, iorina amin'ny fanekena izay efa nifanaovanay taminao. Koa asehoy ary Andriamanitra fa Andriamanitra lehibe tokoa ianao, dia ampitombo ny finoanay tsiraray avy, ary ampio izahay mba azoto hivavaka, azoto handinika ny teninao, ary azoto hamonjy ny fivoriam-bavaka, satria izany no mampitombo ny finoanay aminao. Aminaran'i Jesosy no hanonanay zavavaka izany. Amen. Dia mametraka ny mandram-peona ho amin'ny ampitsondray andiny atsika lohateny vaovao indray ao anatin'ity lohahevitra lehibe tia dia ny hoe mahatoky amin'ny fanekena. Mandram-peona Andriamanitra ne hitantsika rehetra. Natotry ny radio Oasis ho anao teo mahatoky amin'ny fanekena, fandaharana niarana tamin'ny départementan'ny fitantanam-piainana kristianina eto anivon'ny fédération ny fiangonana adventiste Madagasikara afovoany. Manome voninahitra Kristy, motsy mety vera iny indrindra re, miverenantsika indray.